hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra malala nahatratra indray ny fotoana izay ahafahantsika mamerina ny lesona sekoly sabata eto. Tonga eo amin'ny lesona fahasivy isika, ny namanao Patrick Rafaliniony no manolotra izany anio. Ny lohatenin'ny lesona dia manao hoe ilay fifanandrinana lehibe, ilay fifanandrinana lehibe. Mialohan'ny hidirantsika amin'izay nefa dia manasanao ampitiavana hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay, ianao fotoana izay ahafahanay mandinika ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa miresaka fifanandrinana isika dia tsy maintsy misy hery anankiroa zany ao mifanandrina, miady. Hery izay ahitana fandresena sy faharesena rehefa ao anatin'ilay fifanandrinana. Ny andininy natao fitadidy nandritry ny herinandro dia ilay voalaza ao amin'ny Genesisy 3:7-5, Genesisy 3:7-5 manao hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Io andininy io dia teny fikasana voalohany izay voalaza ao amin'ny Genesisy zany, ao amin'ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly dia isan'ny teny fikasana izay mitondra fanantenana ho an'ny olombelona rehetra. Rehefa nanota tokoa mantsy Adama sy Eva, rehefa nitsipaka ilay fitsipika izay napiatrak'Andriamanitra tao amin'izay Edena ka nihinana ilay voankazo voarara, dia tsy maintsy nizaka ny vokany safidy izay nataon'izy ireo. Andriamanitra nefa mahafitiavana azy dia tsy mipetrapetraka fotsiny na nijerijery fotsiny fa mola nanome teny fikasana rehefa niresaka izy mahakasika ilay menarana. Ilay voalaza teo hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Io teny fikasana io dia fanamarana avy hatrany ny faharesena sy ny fahapotehan'ny Satana. Ary araka ny hitantsika tany aloha tany moa dia tsy maintsy ho fongana ny ratsy ary tsy maintsy ho potika ny ratsy. Izay no fanantenana ao anatintsika. Anisan'ny mibahana toerana lehibe ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana mahakasika ny
fifanandrinana lehibe izay ifanaovan'i Kristy sy Satana. Ary ny soratra masina aza dia miresaka mihitsy ny ady izay nifanaovan'Andriamanitra sy ireo anjely lavo sy ny komy taminy tany an-danitra izany. Zany hoe raha ohatra ka resaka fifanandrianana ifanaovan'i Satana sy Kristy zany dia tsy vaovao loatra zany eo amin'ny fivavahana kristiana amin'ny ankapobeny. Sainga betsaka ireo kristiana izay mandà sy manao ambanin-javatra io lohahevitra io. Zao anefa raha amin'ny fomba fijery ara-baiboly, ny lohahevitra momba fifanandrianana lehibe izay ifanoheran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny devoly sy ny anjeliny dia tsy azo ditsita mihitsy ry namako, satria tena mandrafitra ny ampahany lehibe ao amin'ireo fitantarana ao amin'ny baiboly izany, hatrany ampiandohany zao tontolo zao, hatramin'ny fiafarany zao tontolo zao. Ary raha mijery fotsiny isika eo amin'ny filazantsara efatra dia ny Matthieu zany, ny Marka, ny Luka ary ny Jaona, dia mahita taratra isika fa feno fifanandrinana ao. Misy ny devoly sy ireo demonia izay manohitra an'Andriamanitra. Zay no fampidirana ny lesontsika, fa andeha ary ho jerentsika ny lesona alahady izay nampitondraina ny lohateny manao hoe fahavalo no nanao izany. Ny Matthieu 7:12 eo amin'ny 9:4 sy ny 7:7 dia mitantara momba ny lehilahy iray izay namafy voa teo amin'ny tanimbary Jesosy. Rehefa mamaky an'ireo andininy isika dia hita fa ity lehilahy ity rehefa namafy dia voa tsara no nafafiny. Ary zao anefa ny zavatra nisy rehefa naniry ny vary dia feno tsiparifary naniry ihany koa teo anivon'ireny vary izay naniry teo amin'ny tanimbary n'io lehilahy io. Rehefa nahita izany anefa ny mpanompondra lehilahy dia nanontany nanao hoe, ao amin'ny andininy 7:20 zany amin'ny Matthieu 7:10, Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Ry mpiara-mianatra malala, matetika dia mitovy amin'izany ihany koa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny momba ny olona ny faharatsiana. Raha ohatra ka tontolo tonga lafatra tokoa moa no noforon'Andriamanitra, nahoana ireny misy ny ratsy ao anatiny? Rehefa tizantsika ny vaky-teny raha amaky an'io Matthieu 7:10 ny andininy 7:30 dia hitantsika fa misy hevitra na fifanandrinana lehibe izay tiany Jesosy hampitaina, izay tiany Jesosy ambara ao anatin'izany. Andinge vakintsika ny Matthieu 7:30 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 70. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia zao tontolo zao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperana zao tontolo zao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo dia toy izany koa no atao amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Iverenantsika ao amin'ny andininy 7:20 dia namaly ny mpanompony ilay lehilahy, nanao rehefa avy nanontany ilay mpanompo manao hoe ahoana no nahatonga an'izany, dia namaly ity tompona tanimbary hoe fahavalo no nanao izany. Rehefa hitantsika teo amin'ny andininy izay nivakintsika teo fa no hazavan'i Jesosy tateo aoriana hoe ny mpamafy dia ny zanak'olona, izany hoe Kristy mihitsy ilay mpamafy. Ny tanimbary kosa voalaza teo fa izao tontolo zao. Ary hitantsika fa ny fahavalo izay namafy dia ny devoly izany. Manazava mihitsy Kristy eto fa misy ady izay ifanaovan'ny Satana sy izy manoloana ny voara izay noforoniny.
Satana dia ilay efa ratsy nitondra ny ratsy tao amin'izao tontolo izao ary mbola manana tanjona mandrakariva hamotika an'izao tontolo izao izay manohitra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fampitiana tanteraka no tena fanirian'ny Satana amintsika zanak'olombelona. Mahatonga fanontaniana manitikitika nefa ilay teny izay nataon'ilay mpanompo hoe tianao va ny anongotanay anareo tsiparifary ireo? Fa ilay tompo-tany kosa ny teny hoe oka aloha, aza ongotana mihitsy aloha, aza ongotana fa avelao aniry, avelao aniry aloha ny tsiparifary. Hitantsika moa zany eo amin'ny 9:9 sy 9:30 hozy ilay voalaza manao hoe tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa no vary, aoka ihany ara-maniry izy roa mandra-piavin'ny fararahana. Rehefa tena alalinina sy dinihana ary namako io fanoharana izay nataon'i Jesosy io dia izao hoe avelan'Andriamanitra hisy ny ratsy, avelan'Andriamanitra hipoitra ny ratsy, avelan'Andriamanitra aniry hitombo ena ny ratsy. Fa zao kosa efa ho avy ny farany, ho avy ny fotoana dia tsy maintsy ongotana ny ratsy, tsy maintsy ho fongorana ny ratsy ary ho fongorana hatramin'ny fakany izany ratsy izany ary hodorana amin'izay fotoana izay. Noho izany dia tokony hanana fahatokinan'Andriamanitra isika, tokony handroso bebe kokoa isika eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary ezaka mandrakariva hifady ny ratsy mba tsy iray-petsapetsa amin'ny tsiparifary, tsy iray-petsapetsa amin'ny ratsy izay mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Lesona alatsinainy, ny fototra ny andohany ady teto an-tany. Misy fanontaniana iray izay mifanindran-dalana amin'ilay hoe nahoana no misy ny tsiparifary ao an-tanimbary kanefa tsy namafy afa-tsy voatsara ilay tompon'ny tanimbary. Mitovy amin'ny hoe raha nahary tontolo tonga lafatra Andriamanitra, nahoana no nipoitra teto ara ny ratsy. Ao amin'ny Genesis 1 rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia tsy nahitana aloky ny ratsy mihitsy ny zavatra rehetra izay noforoniny na kely akory aza. Jerentsika ny 9:1-3 amin'ny Genesis 1. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahaenina izany. Izay ary ny zava-misy, tsara indrindra ny fironan'Andriamanitra, avy aiza ara ny ratsy. Maky Baiboly isika ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny 7. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'Andriamanitra, ary hoy izy tamin'indray vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny dia azonay ihinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo na tendrenareo izany, fa andrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'irah vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa na amin'izay andro ihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra ampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa nitanjaka izy ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Hitantsika ao anatin'io fitantarana io ny lainga izay noforon'ilay menarana momba ny toeran'Andriamanitra, fanontaniana izay saika namadika tanteraka ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'ny devoly teto mba ahatonga fisalasalana ny amin'ilay baikon'Andriamanitra manao hoe
ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonareo hinanana, fa ny voan'ny azy eo fovoan'ny sa kosa no tsy azonareo. Zavatra nisy dia notsipahany tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. De hoy izy tamin'ny Eva, rehefa niteny mantsy Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianareo, dia niteny izy tatsika eo amin'ny 4 tamin'ny Genesis 3 ilay nivakitsika teo hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Ny zavatra tsy maintsy misy eto de zao hoe na mandainga menarana rehefa resaka tamin'ny Eva na mandainga Andriamanitra. Nefa ny Andriamanitra tsisy taratra nalainga ao anatiny. Andriamanitra marina ary tsy mandainga Andriamanitra. Zavatra tsy misy mihitsy zany fa tsy maintsy ny menarana na i Satana no nandainga tamin'ny Eva, nandangolango an'i Eva, ary tamin'izay fotoan'izay Eva dia tsy maintsy misafidy na ino izay nolazain'Andriamanitra na ino ny tenin'ilay menarana. Na teo aza ny fahalavona izay nanjohan'ireo ray aman-dreny voalohany tao Edena, dia nisy toka izay nomen'Andriamanitra izay filazantsara voalohany ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Genesis 3 ka ny 5:10. Ilay andinina atao fitadidy, Genesis 3 ny 5:10. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny omby alahatongany. Io fanambarana nataon'Andriamanitra io ry namako dia fanambarana nataony tamin'ny menarana, izay milaza ny anoritoroan'ny taranaky ny vehivavy. Tsy iza fa Jesosy zany, ilay Mesia. Izy no anoritoro ny lohan'ilay menarana. Ary zao ny soratra masina dia manamafy zany ny fifanandrinana misy eo amin'ny Satana sy Kristy, eo amin'ny ratsy sy ny tsara. Io andinina ao amin'ny Genesis 3 ny 5:10 io zany dia andinina anankiray izay mitondra fanantenana ho antsika rehetra amin'izao fotoan'izao ihany koa. Tsy maintsy ho torotoroina ny lohan'ny menarana, tsy maintsy ho torotoroina Satana, tsy maintsy ho potehana Satana. Efa voambara fa ho potika izy, fa ho avy ny fotoana izay ahitantsika fa tena ho potika tanteraka ary tsisy intsony ny ratsy amin'izay fotoan'izay. Ny androany ady tany an-danitra. Io indray ny lesona talata. Ohatrany mampametram-panontaniana hoe lanitra, ady tany an-danitra. Ohatrany hoe zavatra tsy mampino ilay izy nefa ny Baiboly dia manambara amintsika fa nisy ady tany an-danitra. Apokalipsy 12:7 ka hatramin'ny 7. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjelony kosa dia niady nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjelony koa niaraka nazera taminy. Niady tamin'i Kristy Satana, izay mpikomy dia voatery tsy maintsy nisorona tany an-danitra ary nazera hoe tia-tany izy. Misy ireo andininy ao amin'ny Baiboly izay manamafy ny fototra ny andohan'ny ratsy ary nisian'ilay fifanandrianana lehibe tany an-danitra. Ezekiel 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ezekiel 7:20 hatramin'ny 7:20. Izao no voalaza minaran'i Jesosy. Ry zanak'olona, manaova hira fahalovana ny amin'ny mpanjakan'ny Tiro ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tarehy. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao,
Ny vatosoa rehetra ny eloelo teo amboninao dia ny carméola, ny topaza, ny onyxa, ny chrysolite, ny birila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emerald ary ny volamena. Ny fampanenoana ny ampongatapakao sy ny sodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voahosotra izay manaloka fa voatendroka ianao. Tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Noho ny habetsahan'ny varotra nataonao dia nofenoina loza tao aminao ka nanoty ianao, ary dia nolotoiko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosombaiko ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavinavina ny fonao noho ny hatsaratarehinao, efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao ianao. Nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. Noho ny habeny elokao tamin'ny tsy fahamarinan'ny varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina, koa izany no hamoahako afo avy ao aminao handevona anao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao, eo imason'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao, ho tonga fampitahorana ianao ary tsy ho intsony mandrakizay. Satana no resahana eto. Izy ilay kerobima manaloka, ilay voary izay noforonina ho isan'ny voary tsara indrindra talohan'ny fahalavony. Ankoatran'ny maha-kerobima any Satana dia voalaza fa izy ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy, tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara. Ary voalaza teo fa tany Edena sahan'Andriamanitra. Ny andininy 2:7-10 moa dia miresaka an'izany amin'ny Ezekiela 7:20 eo. Raha mijery ireo teny voalaza ao amin'io Ezekiela io isika dia tsy ilazana ny mpanjakan'ny Tiro amin'ny maha-olombelona azy no resaka eto. Raha atao amin'ny teny vahiny dia hoe tsy qualification an'ny mpanjakan'ny Tiro mihitsy izay voalaza eto, fa fantatsika fa tompo-maso ny amin'ny fahalavon'ny Losifera no ampahitana antsika amin'ity Ezekiela 7:20 ity. Andeha toizantsika ny fanazavana mahakasika an'ilay fifanandrinana lehibe izay ampiny voalaza ao amin'ny Isaia 4:12, ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 15. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao, ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina, voakapa hianjera amin'ny tany ianao, ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anaka-po hoe any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avoanan'ny rahona aho, ka ho tahaka ny avo indrindra, kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainany tsy hita, ho any ampara-vodilavaka ianao. Nanapa-kevitra ny hanandratena sy hanao ny tena no tahaka an'Andriamanitra Losifera. Zavatra tsy ho isy anefa izany. Tsy ho tahaka an'Andriamanitra na oviana na oviana izy izay voary noforonina, ary na hiady toy inona aza izy dia tsy maintsy ho resy. Tsy nanatsiny Losifera tamin'ny alehany hatramin'ny andro namoronana azy ka mandra-pahita heloka tao aminy. Fa ny fanontaniana manitikitika mipetraka dia izao: ahoana no mety hahalavo voary iray izay lazaina fa tonga lafatra? Anisan'ny toetran'Andriamanitra ary namako ny manome safidy malalaka. Safidy io no nahatonga ny Losifera hikomby tamin'Andriamanitra. Io safidy io no nahatonga azy hiady
aka ny toeran'Andriamanitra izay tsy ho azo ny naoviana izany. Mitoy ny lesontsika eo amin'ny lesona Alarobia, nampitondraina ny lohateny hoe raha iankohaka eto anatrehako ianao. Ao amin'ny Mateo 4 sy ny Luka 4 dia mitantara ny fankapana tany anefitra izay fiezahana nataon'ny Satana mba hakana ny sisa fiandrianan'Andriamanitra. Raha jerena manokana ireo toko ireo dia betsaka ny zavatra azo ambara momba ny toetra ny ady izay misy ifanaovan'ny ratsy sy ny tsara, ifanaovan'ny marina sy ny diso, ifanaovan'Andriamanitra sy Satana. Raha ity fihaonana manaitra ity dia zany hoe ilay fihaonana nisy teo amin'i Jesosy sy Satana ilay mpakafanahy dia tena azo lazaina mihitsy araka an'ilay voambara teo fa betsaka ny ahitana taratra ilay ady. Hitantsika ny mazava misy marina ny fifanandrinana lehibe eo amin'ireo hery anankiroa samy hafa ireo, saingy aseho amin'ny fomba mazava kokoa izany eo amin'ireo toko anankiroa ireo. Raha ohatra ka mamaky mantsy isika ny eo amin'ny Mateo 4 ny andininy 1 ka hatramin'ny 1:12. Andeha ho vakiantsika ireo andininy ireo. Ary Jesosy nentiny fanahy naka ny anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary ny fahadianana 70 andro sy 70 alina izy, ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany, fa voasoratra hoe izy andidiny anjelony aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohina amin'ny vatony tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra hoe koa aza makafana an' Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no topoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Hitantsika eto fa intelo miantaona i Satana no niezaka nitady fomba edivana amin'i Jesosy, hitady fomba izay anehoana fa izy dia mandresy nefany resy mandrakariva i Satana. Voalohany dia niteny izy hoe ataovy tonga mofo ara ny vato. Rehefa hitany fa noana Jesosy tamin'izay fotoan'izay dia ny soratra masina no namaliany Jesosy azy rehefa avy eo hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Rehefa tsy nandresy tamin'indray Satana dia inona ny zavatra nataony? Nikasa hahatonga an'i Jesosy indray izy haneho fambonean-tena. Noho izany dia naka fanahy azy mba hianjera avy eny an-tampon'ny tempoly. Teto dia navadika an'i Satana ny soratra masina ka nolazainy fa raha tena zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy dia hiaro azy ny anjely. Saingy mbola notoerin' Jesosy tamin'ny alalan'ny soratra masina ihany izany teny izany. Rehefa izay dia nanao ny fomba hafa indray Satana na ny devoly izany mba hakana fanahy an'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny andininy 7 sy ny andininy 9 izany. Nasehon'ny Satana any Jesosy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninainy ho fanatrarana ny tanjony ka hoy izy taminy hoe izao rehetra izao omeko anao raha miankohaka eo anatrehako ianao. Zany zavatra izany no nataon'ny Satana mba hakana fanahy an'i Jesosy. Nefa dia mbola ny soratra masina ihany no nampiasain'i Jesosy nanohitra hatramin'ny farany
Ny fankapana azy na alefa ny Satana dia resy Satana rehefa avy eo. Misy hery lehibe ny soratra masina ry mpiara-mianatra namako mba entina andresena ny famelezana izay ataon'ny Satana. Ianao ihany koa, rehefa mandalo fisedrana isika, rehefa mandalo ady isika, mova mampiasa ny soratra masina isika, mampiasa ny teny ao amin'ny Baiboly va isika entintsika andresena ny Satana, sa dia mangina fotsiny? Tadidio fa ny teny ao amin'ny Baiboly dia teny avy amin'Andriamanitra, ilay mpandresy ambonin'ny mpandresy, ary raha miaraka sy miandany amin'izany mpandresy izany isika, mankatoy ny teniny isika, dia azo antoka fa ho resy mandrakariva Satana eo amin'ny fiainantsika. Tadidio fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Efesiana 4:12. Lesona alakamisy ny toetrin'ilay fifanandrinana lehibe. Teo amin'ny lesona teo aloha isika tamin'ny resantsika teo dia nahita andininy vitsivitsy izay mampianatra antsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe fanaovan'Andriamanitra sy Satana. Mipetraka foana ny fanontaniana manao hoe amin'ny fomba ahoana nefa no mety hampisy ady toy izany tany an-danitra izany? Iza no mahatohitra an'Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tompony hery, ilay Andriamanitra mpamorona? Zao raha ny hery no tena hitondrana izany fifanandrinana izany dia azo antoka ary namako fa ho tapitra mialoha ny ady. Mbola tsy malomboka akory ny ady dia fa tapitra zany, satria fantatsika fa Andriamanitra dia tsy misy maharesy na oviana na oviana. Io ady io nefany dia izao afa-karazana mihitsy izy io. Manambara ny soratra masina fa mahakasika ny toetran'Andriamanitra ilay ady. Nilazan'ny Satana ny fanendrikendrena izay ataony an'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tsy manana toetra tsara, Andriamanitra dia tsy be fitiavana, ankoatran'ireo fanendrikendrena hafa zany izay ataony. Ny filazana toy izany dia tsy azo resena amin'ny resaka hoe herisetra, fa fomba hafa mihitsy no entin'Andriamanitra hiadivana amin'ny Satana. Misy teny ao amin'ny boky Hery Mifanandrina izay nosoratan'ny ilay mpanoratra fanta-daza Ellen White moa ao amin'ny takelaka 515. Toy izao no voalaza ao: teo amin'ny ady ny fanaovany tamin'ny fahotana dia ny fahamarinana sy ny rariny ihany no fiadiana azon'Andriamanitra nampiasaina. Satana kosa nefa dia mampiasa izay tsy azon'Andriamanitra ampiasaina dia ny fandrobana sy ny fitaka. Niezaka izy hanoloana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra sy anova endrika ny lalam-pitondram-panjakany teo anatrehany anjely, tamin'ny filazany fa tsy rariny ny nametran'Andriamanitra lalàna sy fitsipika hifehy ireo mponina ny lanitra. Fa raha mitaky fileferana sy fankatoavana avy amin'izay nohariana izy dia tsy mikendry afa-tsy ny anandratra ny tenany. Noho izany dia tsy maintsy aseho mazava eo anatrehan'ireo mponina any an-danitra sy eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao fa marina ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ary tanteraka ny lalàny. Nilofosan'ny Satana ny ampiseho fa mikatsaka izay ampandroso ny soa rehetra eto amin'izao tontolo izao tokoa izy. Tsy maintsy hazava amin'ny rehetra ny tena toetra mampanahy ny mpisantoka, ny tena zavatra kendreny. Tsy maintsy manana fotoana ampy izany izy anehoany ny tenany amin'ny alalan'ny asa ratsiny. Izay no voalaza ao amin'ilay boky Hery Mifanandrina. Ratsy toetra ny devoly ary
izy mihitsy ny tia hanandra-tena, izy mihitsy ny tia hanambony tena, dia lazainy fa Andriamanitra no manana an'izany toetra izany. Ao amin'ny Jaona 4:4 sy 10:10 dia misy toetra ny Satana ao. Ndeha hovakintsika ny Jaona 4:4 sy 10:5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo avy amin'ny diavoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no ataonareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rain'olainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy hinonareo. Tsy misy marina ary namako ao amin'ny diavoly, ao amin'ny Satana. Tsy misy marina ho aminy, lainga mandrakariva ny fiainany. Drafy Satana hatrany am-boalohany ny nanao izay inono voary fa tsy tena marina na be fitiavana akory Andriamanitra. Ary hita fa tena nikendreny mihitsy mba hahatonga an'ireo voary sasany hanaraka azy. Nilazany fa Andriamanitra dia mampahory sy mampijaly ny olombelona amin'ny lalàny. Ny lalàn'Andriamanitra zany dia ataon'ny Satana ho zioga misy eo amin'ny olombelona, ataon'ny Satana ho mavesatra eo amin'ny olombelona. Tsy mahagaga raha mpandainga sady rain'olainga tokoa no ilazan'i Jesosy azy, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:4 izay novakintsika teo. Jesosy kosa nefany dia tonga mba hanambara ny marina, hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, hanohitra mivantana ny lainga izay ataon'ny Satana, hanohitra mivantana ny fiampangana izay ataon'ny Satana ao an'Andriamanitra, izay Andriamanitra lazainy fa Andriamanitra loza be. Ary ny antony nahatongavan'i Jesosy dia andresy azy, ary amin'ny farany dia hamongotra tanteraka ny devoly sy ny fahefany. Izay no antony nahatongavan'i Jesosy. Jaona 1:7-5 izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly, andrava, anapatapaka, amongotra, anafongana ny fahefan'ny Satana ny tena nahatongavan'i Jesosy. Ary izany moa dia hitantsika teo amin'ny fijaliana fa resy tanteraka Satana. Rehefa ho avy tsy ela eny amin'ny ranon'ny lanitra Jesosy dia ho avy ny fotoana izay amotehana sy amongorana tanteraka ny mahakasika ny Satana sy ny firongony rehetra. Satana ilay antsoina hoe menarana ela ao amin'ny Apokalipsy 12:7-10, ilay miampanga ny vahoaka an'Andriamanitra, ilay milaza fa Andriamanitra loza be, izy ilay dragona mpanapaka izay mamitaka an'izao tontolo izao, izay mpanendrikendrika. Zany mihitsy ny dikany anarany amin'ny teny Grika, izay ny dikan'ilay hoe devoly, mpanendrikendrika, ary lasa toetrany mihitsy izany. Ry namako, ry mpiara-mianatra malala, tandremo maka ny toeran'ny Satana, tandremo manaiky lemondemeny Satana ka ankatony baiko izay lazainy. Tandremo fa efa fahavalo efa resy i Satana, fahavalo izay efa resy izy ary tsy andresy na oviana eo amin'ny ady izay hifanaovana atao amin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny fizarana zoma dia ny fianarana fanampiny zany. Ahitantsika ireo andalateny mbola voalaza ao amin'ny hery mifanandrina ao amin'ny takelaka fa 7:500. Ny lohateny moa zany ao amin'ny io boky hery mifanandrina io amin'ny 7:20 dia ilay hoe ny niavian'ny ratsy. Andeha ho vakintsika izany. Tsy misy ampianarin'ny soratra masina mazava kokoa noho ny tsy
tompon'andraikitra an'Andriamanitra tamin'ny idiran'ny fahotana, ampianariny fa tsy hoe nosintomin'Andriamanitra amikery ny fahasoavany na nisy lesoka teo amin'ny fitoran'Andriamanitra ny fanjakany izay nety no ararotin'ny fikomiana. Tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo hamarinina ny fisiny. Zava-miafina amin'izany ka tsy hay hazavaina. Raha misy fialan-tsiny mety ho hita ny aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Raha nolevonina tsy hisy avy hatrany izy, Satana zany, dia ho nanompo an'Andriamanitra no nitahotra ireny mpono ny lanitra fa tsy noho ny fitiavana. Tsy ho rava tanteraka ny hery-miasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny fakany ny toe-tsaina mikomy. Tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy. Mba hahasoa izao rehetra manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny Satana misimisy kokoa ireo foto-keviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangany ny fitonan'Andriamanitra sy ny fanjakany ary tsy hisy isalasarana ovinana intsony ny amin'ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ny tsy fiovan'ny lalàny. Ry mpiara-mianatra namako, avelan'Andriamanitra anao izay vitan'ny Satana, ary Satana kosa tsy andany dia anao ny ainy tsy ho zavatra mba anehoana sy hampangany an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsy fitiavana. Izao anefa tadidio fa tsy haresina ovinana oviana izy ary ho avy ny fotoana izay amitehana tanteraka azy sy ny momba azy rehetrarehetra. Andriamanitra ne omba antsika tsiraray avy ka eritreritra mandrakariva isika fa manana an'Andriamanitra, manana izay hery izay tsy tohaina, manana an'ilay Andriamanitra izay mpamorona ny zavatra rehetrarehetra, ilay Andriamanitra be famindram-po, ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra na miantra ny zanak'olombelona ary Andriamanitra izay mikendry ny mahasoa antsika isan'andro. Izay indray ny lesontsika tamin'ity herinandro ity ary mankasitraka anao ny aino izany hatramin'ny farany. Andriamanitra ne omba sy tantana ny fiainanao manokana ary anome hery manokana mba ahafahanao manohitra ny asany ratsy rehetra. Dia anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tianay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, nisaotranao izay no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao nomenao lesona anio izay nampafantatra anay ny fifanandrinana lehibe izay misy eo amin'ny erany maizina sy ny mazava, eo amin'ny marina sy ny diso, eo aminao ilay Andriamanitra sy Satana. Meo anay ny hery manokana mba ahafahanay manohitra ny ratsy ataon'ny Satana ary ahafahanay mandeha ampahamarinana mankatoy ny didy izay napetraka ao eo amin'ny fiainanay. Matonoana sy angatahana ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy ilay tsianay. Amen. Dia manao velomanao amin'ny manaraka indray. Milary ny soa sy ny tsara indrindra tompoko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny leson'ny sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.